Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Ny taovanjokoko. Fizarana faharoa. Tantara nosoratan'ny Zoda Razakasoa. Ireto avy no anome aina ny tantara. Angolapity, Irina Sandra ary Sara. Miaraka tamin'ny Nalijao, Faindrena Raherinanena. Nandray fotsiny nandritra amin'ny lafiny teknika. Fanahy, Nana Tontosa. Rotsy Fitiavana. Ao ianao ry le kiala tsy misy antony tia. Vehivavy tsy misy saina. Any an-tranon'olona ve no mitonatona sady amin'izay olona debe eto amin'ny tanàna. Mba ny saina manaraka e. Mifona re tompoko. Mifona fa tsy anao tsony ane ahy. Mengavo re. Ao aloha maka saina e. Mbola mandeha ny fanadihadiana rehetra momba anao. Drisy. Dia Sofia ny afarako nefa mba nitady ny marina momba ny zoko koa. Malahelo ny fiainako. Papa. Ahoana ray a? Ohatra ny malahelo foana nge ianao tao aorianan'ireo zavatra ireny e? Ahoana moa tsy alahelo ry papa? Raha tsy nizokony ane efa maty ahy e. Mbola ataovany zokony no ato anatiko. Papa, manina nefa raha tsy gatrainy izy e. Arina ihany koa nefa vesatra anjehanao azy e. Tsy misy mivoaka an'izany e. Any vola andetehana an'iny ary ataoko. Mba fantatrao moa fa raha mivoaka any iny tsiketrika valifaty be. Ary minoa ianao a. Fa ianao io ny vonoany voalohany. Ka tsy mety kosa ne. Manina raha voaka izy e. Mamengavo mo papa. Mengavo mo e. Raha mba zanakao ihany a. Raha mandray atony zanakao ihany ianao. Tsy misy dia izay e. Tsy mila resaka lava be a. Fa misy inona ato e? Vinona fa tsy ny zanako indray mbola mamboly resaka hafahafa eto e. Raya, aleo izy hoany a. Fitiavanay andriny nanovanay andriny rehetrarehetra ireny. Tsy haiko raha tsapandry izany hoe fitiavana andry izany. Raha mivoaka any nanova dia vao may zava-dozany mety iseho. Maman. Ahoana? Misy faliny ane zavatra rehetra e. Fa tsy sanatria handeha ho azy amin'izao fotsiny ny fiainana. Fantako izany. Ary izao zavatra ataona izao a, tsy mampirisika ny olona no ratsy akory fa mba sahirana ihany ny sainay tamin'ireny zava-nisy ireny e. Eny e. Raisiko hoe fitiavana ny nanaovanareo andreny dia aleo fa angina manomboka eto. Azafady andehanako any amin'ny chambrako. Dia ahoana izany ny ataontsika amin'iny zanantsika iny e? Inona moa no atao fa ny andetika an'ilay kiala ratsy iny ary mbola ho atao e? Ataovy mihitsy fa mamaly faty iny raha mivoaka any a. Sady andeha antso an'ilay komisera mihitsy avy eo. Izay aloha fa andeha isaka kely e. Izay ao mastoa ianao. Eny ary sao dia tokony ho any a. Aoka izao. Ao mahazo toerana anao e. Fa mihaino ve ianao sa hoe ahoana e? Say tompoko. Ny anaranao feno. Tonga dia raisao tsoratra izay resaka atao eto fa raha pitso ihany dia miditra ponja izy a. Andria misaina nanova tompoko. Vatana terahana. 20 jona 4 Fa izay nao niteraka fa iverinao fampaminany avy e. Tao Ambato Maintro tompoko. Boribory tany 5 dia
teto ihany any teraka fa avy eo nifindra tany ambany vohatra izay. Raha nitatitra sy antsy voarainay dia nasianao fanafody mampatoro ny sakafon'izy telo mianako ireo, ary saika novonoinao ny zanany. Manaiky fotsiny ianao na enina tsy, fa mbola betsaka ny zavatra ho ataoko. Eny tompoko, saingy maninona e? Saingy tsy ny amono ny tanjoko raha ny tena marina. Ny tena marina mantsy dia izany tokony ny antso polisy fa tsy Ramsey Alanina. Ahoana mono ianao no tokony ny antso polisy kanefa ianao ny saika amono olona ka? Ka ry zareo angeny namono ny zokoko e. Manana prova amin'izany ianao? Tsy manana tompoko. Ko maninona ianao manendrikendrika ohatr'izany e? Zao laingy izany resahanao izany e. Ianao no saika hamono any ray azanany. Ary ela be izany fa aminay dia mpahamono olona ianao. Komisaire Naina mandray anao tompoko. Monsieur Alanina io komisaira. Manao na fanadihadianao? Mandeha tsara? Vao eto ampanaovana azy mihitsy aho zao ka. Ka tonga dia atoboka avy hatrany e. Meko an'ilay fandehany ihany ianao avy eo. Aza manafa ataontsika izay lazainao e. Zay aloha fa mifampiantso eo ihany tsika e. Mbola be ny atao mantsy. Okey ary. Ka zao rika alakely raha pitsy ianao miditra ponja mandra-pahatonga ny valim-pitsarana. Andray. Ao, avy ianao manao sony eto e. Eny ary zay fa vita tompoko. Ary aza be koretako ohatr'izao fa tsy misy maty eo akory e. Brigade Tovo, eto miverina ny anaty tranomaizana aloha izy. Mba fantatry dadatoa ary ve zao zava-misy zao e. Eny izy koa ary moa anisan'ny raitsy kombakomba tamin'ny Ramsey Alanina. Inona moa izany no azoko atao eo? Indry izy malahelo azoky aho. Indry very fahatany an-tanin'olona sady mikadra ary alefa ny amponja rahapiso. Raha eo mbola ao ve ianao e? Maninona ianao no mijery fotsiny amin'izao fahoriako izao? Raha eo mba jereo Mivoaka ato ianao dia ao ny tanàna asiana Rotsivy e. Alefa eny amin'ny fonjan'ny vehivavy ianao mandra-pahatonga ny fitsarana anao. Mbola hisy fakana ambavany anao ihany koa mantsy akoatr'izao e. Zao dia efa miomany ianao fa mety ho ela ny sazy miandry anao Eny ary tia ny tanako asio Rotsivy dia ndao entiko amin'ny toerana izay tokony hisy aho. Brigade Tovo sy Njaka, assumenao ny tanany dia tonga dia alefaso anaty fiara izy. Ary andao amin'izay e. Zao ny mendrika anao ry laika alatsy vaniny ity saika hamono anjanako dia zao ny valiny. Ianao ny tena lehilahy tsy vanina e. Ary aza be famaliny eo fa sao dia ampitombo ny sazinao eo zany Aleo hitoboka amin'ny mihitsy e. Ao midire. Dia ao komisaire Naina. Vita zay ny asako Vola sisa ny ilaiko fa zao anjara anareo indray zao ny eny amin'ny fitsarana. Aza matahotra anao fa alefako mobile money eo e. Isorana be da be azy ianao tamin'ireny fiaraha-miasa ireny. Fa hono misy fanontaniana kely tiako anontaniana ity e. Ataovy tsy misy fisaorana aloha e. Aleo foa fa menao andro matoko komisaire. Ka zao ary alohan'ny ametrahako an'ilay fanontaniana aloha dia ataovy misimisy ilay vola fa mbola zaraina amin'ny ekipa ireny Aza matahotra ianao e. Ataontsika izany. Ka zao ary inona marina moa no tena zava-misy marina fa tiako mba ho fantatra e. Raha ny endrika io tovavy io mantsy ohatrany tsy manana profil mpamono olona mihitsy Monsieur le commissaire, saika namono ny zanako vavy io. Nisy zokon'izay moa ny asa atao amiko dia avy eo tsy hita io zokony io hoe nanaraka lehilahy sanakaiza.
Dia izay indray no diataviny Amaliana faty fa hoe namono ny zokony. Ay ve? Dia efa manao ana izay le zanakao ka? Tsy dia mirorosaina ve izy taorianan'ireny zavatra iny? Salama tsara izy ka. Ny an-trano izy amin'izao. Ka izao e, anaraka n'ity vehivavy ty hatramin'ny farany aho io dia ho any am-ponjy e? Ay, ka andao ariko. Izaho naraka amin'ny fiarako avy ato aoriana. Ary velomy amin'izay ny fiara ry zalahy fa maikitsika. Tena ona loatra e. Ny marina tsy mba maty fa amiko ny marina rehetra efa maty. Na dia nitory andreo tany amin'ny polisy aza talohan'izao dia tsy mba nanana porofo mivaingana entina hanenjehana. Sao ty mivoditra aty amiko indray. Hanana ndry zareo ny vola, hanana ny arenaka na iza olona eto ambonin'ity firenen'ity dia azo ny baikona. Mampalahelo ny toe-tsain'ny malagasy sasany keo nianatra mba mitehana ny hafa fotsiny amin'izao. Mba mandry ampiadanana ary fezay ilay zoko koa ne. Dia faly izany izao nareo mivady fa lasa ny am-ponjy nanova. Ny zokiny tsy vitany hoe efa nataonareo tamin'ny fanaovana azy dia izao indray sisa mba prêt-à-pot aminy ataonareo an'izao. Raha impiry azavaina ao anatin'ny lohanao io ary fa fitiavana ny nanaovana an'ireny. Ary miteny aminao fa valy fa tsy zava-doza ny nahazo antsika raha tsy niantso polisy tamin'iny. Sarotra be ve mandray an'izany? Fitiavana anao ny anton'izao. Androany izany mety tsy takatry ny sainao fa mbola ho avy ny fotoana atsapanao an'izany. Tsaiko tsony e. Mijaly izay ilay zanak'olona any. Ianao angamba alefa any Fransa ihany mianatra raha toy izao foana ka. Aizako, resaka tsy mampidi-boly izany foana ny atao. Aleo eto a Madagasikara ihany ry papa. Efa tafalatsaka amin'ity firenen'ity fitiavako. Tiako Madagasikara na dia mandalo ato sarotra ary. Angamo dia midika fa tsy tianao Madagasikara raha ohatra ka mivoaka eto ianao. Mianatra ianao mba hanandratanao an'ity firenen'ity. Okizay ka. Resaka tsy mampandroso mihitsy ny ianareo fa hoanino ny sakafo e. Tena voky aho. Tsy misy sakafo miditra amin'ny haiko mihitsy. Aleo misy aloha ho any amin'ny chambre misy aho. Dia ahoana ry alanina? Ahoana amin'ny vovony farany? Inona moa fa tsy lasa ny amponjany ianao miandro amin'ny valim-pitsarana? Hay, tsara kosa izaniko. Fa tia zanantsika ity dia tsy mahalala sy mahataka zavatra mihitsy ka. Tsy hay hoe nanahaka an'iza mihitsy izy io. Ianao ngamba fa tsy zaka. Aza dia mifanambany kely ry Maia. Fa hono e? Roviana ihany ny tonga ny atao masina letra. Vao avy ny antso azy mihitsy aho io arivo io e. Mety amin'ny herinandro ambony hono. Mbola misy tempête kely hono any amin'ny faritra ny masin'ny Océan Indien ihany. Vao mahita an'ireto sarintsika amin'ny rindrin'ireto ary faliana dia mahatsiaro andry foana. Any kosa izay nanova kely. Inona ary ny azoko atao mba ahafahako manavitra azy ihany e? Ndry mahita ny tsy fahitako aty. Mafana loatra ato. Betsaka loatra ny gadra ato. Ranomasy foana izany sisa ny fiainako. Tsy hitako intsony izay asiako ny tenako. Marina e. Ary tena nanofy aty io. Nanofy an'ilay tovovavy nalefa any am-ponja voany keo. Nitomany izy sady nitaloha be tao anaty nofy. Aleo rangazy eo any ihany fa reraka loatra koa angamba.
mangazo vao maraina izany. Kay manitraka fotsiny teny izany a. Tena azafady tompoko, azafady indrindra. Ary milahatra tsara teny e. Eny tompoko, vohitsaka lery mato marina. Toroko izao, tia fotsiny ve tompoko? Aleo mialeto izany fa tsy afaka manampoko. Aiza leo, dia tsy mipetraka raha izany. Izay, ary ohatra manantona le raha matoa be volitsaka teo. Afaka mipetraka eto akaikindriko ve a? Mahazo ka. Ary sady hoany ihany ny anina sao dia isy akeo tia tanandriko e. Misy mandrombaka eo iny. Onjeo fa miteny viliako dia lasany. Izao vao eo miteny andrikoko. Fiainana dakotang eny hoato e. Ao tia ty no iarahana homana ary. Ao tonga dia raiso amin'ny tanany e. Efa natokana ho anao iny fa hoany ny anjaranao e. Kialakely ty komba miavinavina noany eo tena. Tsy manina fa ianao aza ve olon-dehibe io be? Gara olon-dehibe a dia maninona? Dia ho voky ny mangazo kely iny ka. Asa dia mahita lazaina ry kialakely ty a. Rato ary aloha ny anarako. Ay, ny kosa nanova. Tsara anarana be andriko izany. Za no gadra ela indrindra tato. Fa andao anotrika roa hifindra kely eto fa be olona be loatra etoko tsy dia misy iresahana. Sa tsy vonina ny fampiresaka amiko ndriko. Fonona tompoko ka. Eto tsy dia be olona loatra. Ka ento ary ny resaka ao e. Vao nahita ndriko a dia natsiaro an'ilay zanako vavy izay. Vavy tokana manko izy. Nisy izay. Mety efa tsy mahalala atrony angamba. Izany ve? Fa inona tonga anao mikatra taty? Dia zoviana ianao mivoaka ato? Dia efa oviana izay na tato anao? Mikatra mandra-pahafatiko ary anako no loza ze loza tsy nazy vitako moa efa 10 taona izay ny tato. Izany ve? Fa ino izany loza tsy nazany? Nondriko tsara ary 20 taona no niditra tato. Nanandranaka roa kely izay a. Menata izy ireo ary 9 taona nelanelany. Vao nandady le zandriny tamin'izay ary nampilalaoviko teo an-tokotany. Nivadiko moa lasa niasa tamin'izay raha indra andeha ny saron-doky ino nahendro zaza ny tomany be kay nidakatra ka le zanako ny mpiaramonina taminay le zanako. Andrakako? Ka vaky nandora mihitsy aza moa tamin'izay. Tena loha izany? Dia straka nivelapelako mafy le zaza namoniny zanako. Kinandro tsy nahatrafy tena dia tsy niverina tsony miaina. Andray? Tena etsany izany? Avy eo nisy nahita letsika nitory any ray aman-dren'le zaza. Dizao miandro fahafatezana sisanao ataoko aty. Nivadiko moa asa nanambady hafa hono hoe ny zanako tsy mahafantatra akory ary tsy hitako trony hatramin'izao. Tena mampalahelo ianao. Nyandray dia izao hoe nanazoky natao hoe faliana ny anarany. Niasa taty Antananarivo izy io nanampy atrano-kanjo. Nanaova le mpampiasa fitaka dia naka ny taova mba nitaovanjanany. Nitaovanjokoko dia avy eo miakatra taty satria tsy azoko atso mihitsy le zokoko dia sao toy aleo fa tantaraiko tsara. Herinandro zay tsy mandeha amin'izay lohan'ny mihitsy ny asako. Manana fian'ilay kialakely iny foana ary misy zavatra tsy mampalirisaky mihitsy. Marina aleo angamba aloha andeha hitsidika zany aloka.
manao onona nova? Fa inona no ataonao aty? Ary aza matahotra ohatr'izao ianao e. Aleo aho hiverina hiditra ka tsy manam-potoana ho anao tsy fampianareo ve izao fampitehako izao e. Anareo no marina. Tsirina nova. Ary aza manao ohatran'io moa e. Lasa izy marina. Eny e. Normal ihany izy raha tezitra ohatran'iniko. Aleo fandeha dia manaraka miverina. Misaotra pénitentiaire. Edre, ary ino ny mampitomany andriko? Ao vavavako ny ranomason'ny zanako izany. Tonga teo ilay komisera nandetika taty. Tsy haiko izay antony hijereny aho hoe mbola ato ve sa tsy nentiny resaka fotsiny aho tsy mety izany nanova. Mila mifampiresaka ianareo fa tsy aiza tena antony natongavany. Amin'ny manaraka raha mbola miverina izy dia mifampiresaka fa izay no atao hoe olon-kendry mahay amin'ny hafa. Endray ary miverina mahatsapa an'ilay fitiavan'ny mamako indray ary rehefa eto anilanao. Tahaka ny zanako aneny hitondrako andriko Papa ahoana ray rehefa nandinika dia naleoko ny safidiny maty raha fatako meloa ireny zavatra ireny. Ny antony dia tsotra ry papa. Inona? Mizaka kariman'olona amin'izao. Ataoko angamba fa siaka izao no tena mino an'izany. Raya, tsy haiko hoe averiko aminao impiry ny antony. Aza manimba saina amin'izany fa matoa izay mivady ny safidy an'ireny dia tsy manana ankoatranao izahay. Raya, raha tsy ianao dia ho aiza ary izay mivady ho aiza izay osy ianao. Mifona raha nitarika fikorontanana tsy hainao anao ireny rehetra ireny. Ka aza manao an'io papa. Ao fafako ny ranomasonao. Mba saina nandalo ny reny rehetra ireny fa aza manay fa tsy hamerina ny reny resaka ireny intsony tena hifonako. Dia aza mitomany intsony. Fiany ary manao zavatra angahy ianao izao? Fa ahoana? Adaontsika hiaraka ho any amin'ny vilona any jerijery zavatra ao andre. Dia hividy zavatra ho azy any papa? Misy iPhone vao nivoaka any efa tonga eto amintsika izy io dia aleo fa hividanako ianao. Mety be amiko ka. Izany? Sady mety mbola tsy be mpanana izao izany eto amintsika. Iany ary vetivety fotsiny fa andeha hanomana fiara dia rehefa miklaksona dia midina any ambany ianao. Sady mbola hiomana kely ihany koa. Izay ry fa lasa aloha. Hiezaka tsy hiresaka an'izany intsony ato an-trano fitiavana ny antony ireny. Marina ny amin'ny papa sy mama. Ary iza koa tsy mianto ity. Arana mbola tsy fantatro mihitsy. Raisiko ve? Aleo raisina. Allô? Salamo. Iza ka io azafady? Iza? Rayana? Fa mbola inona koa nanadalanao ahy? Ifona? Tsy mandray ny fifonanao aho fa ampiary ny zavatra rehetra nataonao reny. Efa hoe tsy mila aho Izy ajaina tsara. Azafazonao eo tsony lasantsika ka. Aleo amin'izao mihitsy. Miala tsiny fa tapahako ianao. Tsy azoko mihitsy hoe inona mbola etsona aty foana. Tsy haiko hoe tsy malala tsy tiana ve sa ahoana.
Izay papa fa miantso. Aleo hidina amin'izay. Tsisy olo-akanjo tsony aka. Ary aleo aloha hiantso ny monsieur Alanne. Tsy ampy zaraina akory ilay volana alefaniko. Allô? Commissaire Maina? Inona vaovao any? Miantso aho fa tsy ampy ilay volana alefanao tamin'iny e. Ohatray, fa tsy ampy ahoana? Ka menimenina $, ilay roa fa kely loatra hono e. Efa ampy kosa iny e. Sady nareo ke zany tsy hanao ny asanareo mihitsy raha tsy omena vola. Oka kosa tsika ifanaja monsieur Alanne. Tadio fa tsy misy porofo mivaingana ahafahana mitazona ny tovaviny anie. Noho ianao dia nadoboka tanteraka nefa izy. Izay filazanao azy e. Tsy handefa tsony aho. Izay fa masoa. Ochi? Ary toa tezitra be papa zany fa misy inona? Ka tsy misy inona fa andao re andeha tsika. Nanova manahoana-driko izay Rakandriany ve le aty ampondra sa hoe manahoana? Nga moa hita izay hoe zaka sy nendra toatra fa miezaka amin'ny zaka ny fandriana tery be zaratra misy atoriana ny sakafo tsy zarizary tsy manana ny zonony ny gadra eto amintsika Ndriko koa dia mahita lazainako fa zao nanova misy resaka horesahako aminao ty matoky aho mantso fa tsy hijanona ato mandrakizay ndriko moa tsy namono olona tsy namono ka fa hita le resaka toy le resantsika momba n'le zanako iny vao nivoaka manko ny didy fa migadra mandra-pahafatiko io ny aho dia tsy afaka mamangy atrony ny fianakaviako nieniko varany fotsiny amin'ny mpamangy avarany dia efa nanambady io ny vadiko Arthur ny anaran'io vadiko io ary voahirana sy valim-bavaka no anaran-dranako ty amiko ty misy zarin'izy ireo tanim-bola kely efa lehibe ngambany zareo amin'izao ny tiako atongavana ary nanova dia zao hoe ahoana izay rehefa mivoaka ato ianao dia makanesy eny Ananisana eny amin'ity lohatrano ambadiky ny zary ty hoe dia rivotra ato io anao zany dia endretra reny amin'ny fiainana rehetra ny mpanao ratsy tsy maintsy mizaka ny nataony na oviana na oviana ny ary fa raiziko ty malahelo saky faly fa tao manana reny aho manana anao aza mana fa tsy maintsy ho tedaviko ty trano ty ary tsy maintsy ho hitako ny zanakao tao moa zany nareo no mipetraka tao zahay no mipetraka manatena fa mbola ao reo zanako ireo hiezaka hidady na oviana no mivoaketo atrondry mpiandry fondrindririko misy mangy angambaniko no dia iza koa nefa no hamangy amin'izao aleo hoe nivetivety Manahoana nanova? Hay fe mbola ianao ihany mahazo toerana fa hiresaka aloha tsika aleo hizaka ny zavatra nataoko mandeha any ianao fa nanao zavatra zany ianao nanova meteza aloha ianao eno dia nateray minitra fotsiny azy endray ariko entony resaka fa zao le izy nanova aleo tsoroko aminao fa tsy mandry mihitsy ny saiko hoe nigadra ty ianao ary matetika manofy anao tsy mitombona mihitsy ny saiko fantatro fa olona marina ianao fa zay no tsy nanadia tsara ka tsy efa tara loatra ve mo raha zao ianao vao mahatsiaro an'izany ka ao fa anao zay fomba rehetra fa anafananao tsy maintsy andresy ny olon ratsy tsika ka za moa efa migadra ka inona sony nanova matoky avy ianao rehefa mbola tsy nisy didiny voaka dia tsy maintsy manao ny fomba rehetra
Fa eto aho dia mifona aminao ary nanova. Tsy mandry ny saiko momba anao. Ary eo anatin'ny herinandro tsy maintsy vitako izany. Ary rehefa alainam-bavany ianao eny amin'ny fitsarana dia lazao daholo fotsiny ny marina rehetra mialohan'ny fitsarana io. Misaotra tompoko. Ary aza mitomany ohatran'ny intsony moa e. Izay fa tapitra ny lery. Tonga mamainga anao io foana dia misaotra anao ihany koa ny ianao. Tsy misy fisaorana tompoko. Allô, arak'ilay dosie niresahako iny omeo fotoana anaovako fanadihadiana samy rery momba ny raharaha iny. Misaotra tompoko. Matoky anareo amin'ny fahefanam-panatanteraka e. Izay fa miraro soa ary. Ny zavatra tsy maintsy ataoko voalohany dia manantona sy manadihady ireo mpiasa ao amin'ireo aloha. Ary ny fotoana tsy mahay azy ireo sy ny sisa e. Tonga dia atomboka androany izany ka. Mila namana ray nefa hiaraka amiko amin'izany. Ny zavatra haiko sy fantako fotsiny na dia nakany amin'ny polisy ary nanova nitory azy ireo momba ny zava-pantany dia tsy manana porofo mivaingana izy ka lasa nifototra tany aminy ty raharaty. Ary aleo atomboka ny asa e. Maro ny zavatra mbola ho atao. Mbola tsy nisy resaka ve ilay didim-pitsarana? Hatreto aloha dia mbola tsisy e. Mbola tena tsy nahara ihantso na ohatr'izany. Ialana, hitanao ve zavatra hitako? Fa misy inona? Hitanao ve io lehilahy manao satroka ba mainty be eo am-bavahady io e? Io miresaka amin'ny gardien io. Aleo klaksony ihany. Ialana sy ny vadiny reto tamy amin'ny fiara reto fa aleo avy hatrany aloha tonga dia miala moramora. Ao aizy Iny fa lasa nitsoaka. fa izy iny rasolo a. Soa ihany fa nisy lakile tany. Ary aleo amin'izay va anty e. Zay fa ny va. Tonga dia aleo aloha miditra. Raha manokana ato raha zao paoziny izao. Feno dosie ato izany a. Soa ihany fa misy anarana isaky ny klasera. Hitsy raha hitsy izany misy anarany ray aho. Aleo aloha jereny ty. Tena momba amin'ny fandidiana ny faliny ty. Aleo vakiana tsara daholo. Ty izao misy fifanarahana amin'ny teny vahiny izany. Raha ny dikany dia hoe fanakena tsitrapo fa hanome ny voany ho an'ny ray ahy valiana dia misy sonia tsy ambany. Ary misy soniana dokotera gasy anie izany sady hopitaly lehibe mihitsy e. Mbola misy taratasy hafa ty. Misy sonia faliana daholo izy izany a. Tena mazava izao fa natao apitaka daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tsy maintsy manao fanadihadiana momba ny dokotera ihany koa izany ka. Tsy misy mpanao ratsy avela anjaka izany eto e. Ary iny ty taratasy ray ity momba ny fandorana vaty. Fatiny izy.
Aya ny faliana tany ainy. Aleo aloha vakiana tsara e. Alaiko sary daholo reto taratasy reto. Misy tavoahangy kely ity izany. Misy ny anaran'ny faliana. Dia sanatria ve dia mialana izany alana fa aleo mivoaka ato amin'izay e. Tena tsy azo sary ilay taratasy iray. Aleo mandeha aingana sao dia ho tratra eto. Ela be koa ilay gardien vaovao ity ka marina moa. Klaksony eo e. Iny izy fa namovabady. Fa nareo ve teo voaroaka sady e? Tsy ampy 4 andro ny miasa dia mitororo betsy. Dia ahoana izany ny atao e? Tsy maintsy ho any ainy izany. Efa nandefa dokotera manokana aty Madagasikara ilay professeur Itsabo andray aho. Ay, mandreraka koa ange ilay ataon'ilay ankizy e. So valy tapako fe satria voageja tato foana hatramin'izay dia izao ny vokany. Velao izany ihany. Tsara rehefa tia ny fitsaboana natao. Ary andao amin'izay voakato e. Fa ianao ve ho tsy mandinika fa ohatry ny avaava daholo ny fiatsika reto mpiasa reto e. Isy, ianao koa nefa laglava eo dia mivadika hatramin'ny fijerinao e. Leraka fa aleo aloha akaina kely ato amin'ny salon eto. Olivier nany amin'ny hôpitaly mantsy avy eo. Makaina tsara e. Ialana. Misy zavatra voadinika ao ve? Ninona izany Ramay? Ny trano. Maninona? Jereo fa feno dia tongotra eraky ny trano. Izeny tokoa. Fa raha ny fahitako azy aloha dia kiraro ireo. Ireo ankizy ato amintsika ireo nefa ohatrany tsy misy manao kiraro a. Dia aniza nefa izany io. Aleo hoe arahana hoe makaiza. Andao tokoa e. Raha izao fahitako azy izao aloha dia mitety trano mihitsy e. Naka ato amin'ny salon a. Dia avy eo iny fa any amin'ny efitrano iray aho. Hita tsara aloha satria avy ny sasany ity e. Dia iny koa fa makao amin'ny firaoanao. Iza izany no nakato e. Le kiala mpiasa trano iny ihany nefa ny manana lakile roa mitovy amin'ny ahy. Atsoy daholo mihitsy mipiasa dia miresaka ato tsika fa tsy reveko izao a. Vetivety ary. Iza ho any olona niditra tato. Nisy olona niditra tato e. Magaga nefa dia tsy hitany kamera reo. Raha ny marina dia tsy hitany orona tsara teo amin'ny fotoana tsy nateo anay. Ary efa tsisy lazy nareo dia ho avy aminareo ny tsy mety rehetra. Maninona nareo raha miteny? Nareo reto tao mangovotra daholo. Ka tsisy laza ve izany nareo e? Ay, efa tsisy teny nareo dia ogadraiko daholo fa endrika andrea koa nangalatra. Izay, ary inona ny nangana latanana? Iteny? Miteny ihany ary e? Aiza misaotra aloha e. So ihany raison-tsiro fa hitako tampoka hoe nisy kamera tao raha tsy izany loza. Nofafako aingana daholo ny orona tsara nisy atao. Any amin'ny hôpitaly indray izao ny direction antsika e. Nanova, misy zavatra asehoako anao ty. Inona tompoko? Fantatrao ve reto amin'ny sary reto? Hoe faliana io raha io tompoko dia raha iasa anankiray misy alana io fa taizany nahitanao an'ity. Aza mody manotoy io e. Nandeha tany an-tranony aho
nanao fanadihadiana manokana. Inona izany no tena mahatonga anao manao an'izao hoe mba tiako fantatra ny antony. Za izay tsy misy dikany ity ve dia anaovanao asa ohatran'izao? Mba olona manana ny maha-izy azy ihany nefa ianao. Tamin'ny fotoana nazahoana antso voalohany dia hoe nasianao fanafody fampatoriana ny sakafo nohanireo dia no nitaitra izy mivady dia niantso anay avy hatrany alanina fa hamono azy ireo ianao. Ianao moa tratram-body omby ka avy hatrany dia niraisinay fa meloko e. Tato ambadika ihany koa mbola nisy fitoriana nataon'izy ireo mombanao. Hoe maninona hoy? Hoe nangalatra vola sy ny sisa e. Ary tena niny tanteraka ny ekipako rehetra fa nataonao rendretrarehetra ireny. Ny ampy vola nomenanay tato ambadika ihany koa e. Da rehefa tonga tany an-trano anefa dia tsy nety mandry mihitsy ny saiko fa aty aminao foana. Lasa nanonofy anao mahita anao mitalao sy mitomany. Nanomboka teo dia hanokatra fanadihadiana manokana fa tsy fombako izany. Mety hoe tsy misy dikany ianao fa ny rano zokinao latsaka sy ny ainy ary ny marina toanao tsy maintsy mandresy. Ary tsy azo atao verivery fotsiny ny taovanjokonao e. Misotra betsaka ianao ary tsy haiko hoe inona ny tsy omenanao. Tsy misy zavatra takiako aminao fa rehefa vita ny zavatra ataoko ka afaka eto ianao dia faly ahy. Avy any amin'ny hopitaly io vao nankaty. Nanao fanadihadiana andro dokotera miara-miasa amin'ny alanina. Ingany olana dia tsy misy afaka nenjehana azy satria nataony apitaka daholo ny taratasy ary vita ara-panjakana. Izany ve? Ino a? Ka inona mitsono moa izany fa efa izay izanyko. Aza matahotra ianao e. Misy taratasy hitako tao amin'ny zareo. Izay sisa ny porofiray ahafahana manenjika azy ireo. Taratasy maninona? Taratasy momba amin'ny fandorana ny fatin'ny valiana e. Ny voasoratra tao anatin'ny fifanarahana taty hoe mody aty ny vatany ary omena vola be ilay olona akaiky azy. Nefa nidorany zareo ilay fatin'ny valiana. Ny olona anefa tsy azoko sary io taratasy tsara io. Voajeriko tany fa tsy azoko sary e. Tsy maintsy miverina any azy zany manao izay akana ny taratasy io. Fa ny aingary zareo vao nanao ny taratasy io fa tsy taty Madagasikara akory. Dia io ny afaka hitazomana azy ireo. Ohatry ny fatana ndraika sisa zango ezoko. Tena mampalahelo. Aza atao ela fa efa tena te hivoakato Aza matahotra ianao fa kely sisa e. Mbola tsy nilazaiko ianao moa hoe marary ihany. Mbola ka fa mararina. Ka hoe nanao sport sahady hono nefa mbola tsy tokony hanao zavatra mafy mihitsy e. Mahagaga koa izany. Iny aza tsy mahazo mivoaka ny trano mihitsy. Fa olo mbola tsy tapitra marina ve ny famangina? Efa mahalala ny zavatra ataoko ireo mpiandro fonja ireo ka. Fa aleo andeha amin'izay ary aloha e. Misaotra anao ary. Efa manahoana izao ianao? Efa tsy dia maninona ary mama. Ay, efa tonga ty ny dokotera itsabanao e, nafarana manokana. Ay, tsara izany. Ho avy izy ka mbola mandamina zavatra kely fotsiny. Ay ve? Mihitsy izy iny fa tonga. Nanao hoana zanako fa? Tsy dia maninona papa. Tsara zany. Fa zao andalo opération kely anao afaka andro vitsy. Mety ara-petso ianao ary fa miankina an'ilay dokotera. Mbola arahana maso ianao dia hitantsika zany. Zavatra papa. Dia tena hifona tanteraka. Rehefa manao zavatra dia alefa lavitra aloha saina fa zao tsika dia nidiko izy tanteraka mihitsy. Fa hoa e. Efa nasianao mpanaramaso izany ny manodidina ny fiantsika. Fantasy papa. Misy olona mitady higiavy na tsy haikany?
ary marina mora miantso amin'ny komisaranay ny ka izay inge fa maly kely tamin'ilay farany iny esy tsisy mangataka voatamainy izany fa atsoa izy izay zany vetivety ary allo Allô, monsieur Alan. Vaovao nanao ahoana ihany toy an'ilay raharaha iny mbola miandry fakanambavany eny amin'ny fitsarana dia izay vao tena tsaraina fa aza manahy ianao fa efa milamina tanteraka iny e. Izay ihany ve no tianao fantatra ka? tsy zany fa misy resaka tiako resahana aminao e Eto ary ny resaka ao e. nefa ny tsara miona mihitsy tsika ka tsy haiko hoe afaka miona ve Dia aiza ny miana nefa tsika ka? any an-trano angamba mety Fa maninona raha ianao no makany amin'ny birao e? Tena mbola be atao monsieur Alan. ay tsy maninona ary fa tonga any afaka adiny roa eo ao avy ianao amin'izay Ao tsara an'izany ka. Mbola manao zavatra mantsy aho io. Tonga ve? mialatsiny ary nanelingelina dia rehefa avy eo zany Tsy misy iny re monsieur Alan. Nanova ahoana ry Nendrato azy manana fanatrenana be amindriko aho ny amin'inona izay mino ava mbola hiposaka amindriny hazavana rehetra ingana ry Nendrato ary ny zavatra fantatro fotsiny na migadra aza ny vatako dia ny saiko sy ny foko ary ny fanahiko tsy ho vokatra mandrakizay na hodorana aza ny marina mbola hisy rivotra hamelona azy indray ary manantena mahatriary ny atrano rahako mahita triko eto rapaniaina teo anila le zanako mianadafoana zao asambarana tsy nisy toy izany fomba iaina asambarana tamin'izany dia aizina mandra-pahafatiko no iainako oay fa manino ianao marano be nitrandrakolikala-kely Tiany fonda Pelita sena misy marary dia ahoana inona le vaovao anao zany misy vaovao mantsy ianao matotonga eto tena manana vaovao tokoa komisara tsy haiko fa misy zavatra hafahafa zany ao an-tranoko zavatra hafahafa inona monsieur Alan mba azonao azavaina kely ve nahita dia tongotra tao an-trano nefa rehefa nijerena ny kamera tao dia nisy namafa nitranga tamin'ny oratsy naty eo anay hafahafa tokoa zany monsieur Alan fa hono tsy manana olona nanana avy nefa nareo ka hatreto aloha dia tsy misy satria tsy nisy zavatra very koa moa tao an-trano dia inona ary zany no azoko anampinanao inona no tokony ataoko zany raha araka ny hevitrao raha ny hevitro manokana aloha ny tsara amin'izany zao dia jerena ny manodidina rehetra aleo fa ho avy any sy ny ekipako rapitso mety aminao zany tena mety be mihitsy zany ka misy olona tsy mazava mantsy raha izany zavatra lazainao zany ko ary aza diny le fandehany aza manay anao fa izy tsy adiny ka aza atao manify maika mety amiko zao Nendrato azy nanahoana ianao izay efa tsy dia maninanaka efa retin'atritra angambany ako no mirary fahasalamana feno ary efa nanampy aho nanao ahoana ianao izay tsy misy mampanandriko olombelona ihany dia natao arary azafady alondriko fa atory kely fa tena reraka be azany ao ary matory ay vao napiditra alika mihitsy nareo
Tsy maintsy hiaro ny trano. Mety zany ka. Efa manao ny fikarimoana daholo moa ny ekipa rehetra. Efa nisafoina ny tanàna fa tsy nahita ninona. Ono ary matamanao ve mbola any amin'ny hopitaly? Mbola any izy manara-maso an'ilay zanakay. Dia isaky ninona zany nareo no makany amin'izao ka? Isan'andro tapany maraina manontolo fa ahoana komisera? Mba fanontaniana fotsiny ny ahy iny. Dia taizavy no nahitana an'ilay dia-tongotra? Hatrany rehetra any hatrany amin'ny biraoko mihitsy. Ka afaka makany ary ve tsika? Afaka ka, andao. Rehefa mandinika ny zavatra rehetra dia tsy misy ahina Andriamatoa lanina. Mety raha tamin'ireo mpiasanao ihany no niditra tato na ihany koa miasa saina loatra ianao amin'ilay zanakao marary. Azo lazaina fa ato aloha ilay biraoko e. Ary tsara kosa ato izany Monsieur Lanina. Eny e, hita daholo ny zavatra rehetra fa aleo mivoaka ato amin'izay. Tsy misy ahina ny toerana sy ny tanàna. Na tsara zavatra reny rehetra reny aloha e. Ny ekipa ihany koa nanara-maso tsara daholo. Tsy maintsy faharanana amin'izay ny mission fa mandeha ny fotoana sao dia tara eo a. Raha-pitso maraina aloha zany makany amin'ny tranony alanina. Apetraka daholo ny drafitra rehetra amin'ity alina ity. Ny zavatra anankiray ahafahana mitazona anazy mivady dia ity taratasy milaza ny fandorana ny fatin'ny faliana izay tsy ny fanarahana taty Madagasikara ity. Mbola marary nga indratoary. Tsy haiko nanova ahoana sy ny indratoary. Raha mahitanao izay zanako izay any andro iray dia lasa ho azy fa tsy vita no ho enina ho azy ireo. Tiako foana zareo naoviana enao no mivoaka eto dia azaditra hiafatra izay. Ao ambadik'ilay sary ilay lohatra mipetrahanay varany. Mety mbola ao zareo. Aleo matory aloha ianao ka aza dia mandefa saina lavitra be ohatran'izany fa naoviana dia tanterahako ny afatrao. Sa mbola hivoaka eto raha mivoana ny fanantenana ao anatina ho anaka. Ravela ho ravo izany. Ny vatanao no gadrano fa ny fisainana sy ny fanahy aza managadraina mandrakizay izany. Raha mbola ao ihany koa ny Andriamanitra no marina dia tsy ho faty mandrakizay ny fahamarinana. Ry aleo atoro fa efa alina ny andro. Gadra rehetra azy rehetra efa tapitra matory daholo. Tafandry mandry ndreko. Tafandry mandry azy ianao e. Dia mandry kosa mandry. Ary eleo amin'izay tompoko ity. Araity ny andro. Ary ny fo daholo ny gadra rehetra ka e. Otry ary ny indratoary mbola matory foana. Aleo hoe foazy na ny indratoary mifoazy amin'izay fa efa maraina ny andro. Otry
Ary tsy mamaly mihitsy koa izany. Eo, mifoaza amin'izay ho neny, aleo avadika mitodika aty. Andriamanitro, toa tsy miaina tsony izy izany. Nendratoary, nendratoary. Mifoaza moa e. Iny aliny feno resaka fanaovantsika farany. Andray, tsy rariny e. Tsy rariny. Berina sady mitoa-tsaiko daholo ny hafatra ao rehetra. Ny andro fampiresantsika voalohany. Nendratoary, aza manafa tsy maintsy taterako ny hafatra na oviana no mivoaka eto. Piano fonja fa maty nendratoary. Fonjeo e. Ary aleo akipoko tsara ny masony. Tafiditra tsara ato trano aho. Ny mpiasa rehetra ihany koa efa mahalala ny ataoko ato. Ary aleo vahana amin'izay ty trano ty. Zay. Ary aiza moa le dossier iny e? Izy kaika. Ary aleo jerena dia alaina sary fa ty taratasa ity no nakanisana ty e. Aleo dia latreto dia alaina sary. Ary avy hatrany dia alefa mail tony. Zay. Monsieur le commissaire anaina, tonga soa tampoka ianao. Monsieur anina. Ay moa zany ianao no manao fanabeazana mihitsy. Aza manatona ianao fa voatery hanapoka an'ity basy ty a. Ka iny ary ianao e. Mety mibitika ambasany lahy. Enona tony tampoka. Mitsangana alty raha mbola sa. Iny ary ianao e. Tsy mahavoly eto zany a. Ary iny koa ary ny zakabe e. Lava. Aleo amin'izay atao miankin-drindrina dia fatorana fa mitady loza. Zay tony hoe nianatra inona tany amin'ny tafika tany sa nanalehibe kibo fotsiny. Vao ty tady ty fa mety ahitanao loza anie zao e. Laly tia nahita loza androany a. Mefitra mantsy alahy fa nyray tamin'ireny mpiasako ireny ve dia tsisy hiteny tamiko ny marina. Mifanontaniana napetraka lamaly tamiko a dia efa nahatonga ny ayahako. Vao maika moa niditra tato an-trano tsika dia hitako ny dia tongotra lahy rehefa nivoaka tato dia fantatro avy hatrany fa ialahy ihany no tao ambadika an'ireny zavatra ireny. Ka jereo ahy e. Jereo ahy ty dia valio ny fanontaniako a. Inona ny fanontaniany lahy? Inona ny tombontsoa ny lamy zao? Tsy ampy angamba vola be nomeko any lasa ahoana? Tsy ny volany tsy ampy fa ny ranon'olo marina mitako ny vidiny ka nahatonga ny saiko tsy maro dia naleoko nanao fanadihadiana manokana mihitsy e. Mitako ny vidiny ahoana alty a. Ny marina zany vao misy vola dia tapitra. Ka tsy avelako anjaka ny heron'ny vola mitindray ny torako ty e. Fa hatramin'izay le tiana avelan'ny lanjaka foana sa ahoana? Zao ny teniko amin'lahy. Fa na io fitsarahana io aza mbola vidiko raha zay no ilaina. Eny e, manaiky ny heron'ny vola. Fa mba misy fanontaniana tiako valiany lahy ty. Inona? Mino fa ny fatiko mantsisa no eto satria fantako tsara raha ianao e. Alefaso fa valiko e. Taiza izany ianao niditra tato. Dia inona ny antony tena nanagadrana ho an'ny nanova sy nahatonga ny taovanjokony tena namidinao tanteraka? Aleo azava fa tsy namidiko a. Maro ny olona mpanambola nila taova tany eny dia nataony fampirarahana dia nomenanay ny vola. Tsy mitovy mihitsy zany. Fa tsy mivarotra zany aminao? Tsy fantatro. Efa sitrana ny zanako dia zay. Ny fomba nidirako tato moa no tiany lahy ho fantatra. Zaho tiany tonga voalohany tato a. Tsy za iny nivoaka ny fiara niaraka tamin'ny madamako iny fa sandriko manaraka. Efa mahay raha le tsy momba ny lisany a. Nivarotr'olona anie zany ianao e. Tia tena loatra raha ianao monsieur Alanina. Fitiavako anjanako ny nanaovako an'ireny ny ahy e. Tsy haiko raha eo amin'ny toeranao zany hoe mananjanaka ianao dia narary dia mitady ny vahaolana rehetra mba hasitrana azy. Marary ange zany marary zanaka izany e. Mahatonga anao tsy fanao mihitsy. Eny e,
dia nidoranareo izany ny fatiny. Faliana ve? Nidoranay ilay tsy dia hitan'ilay tsy tavoahangy kely misy anarana hoe faliana io. Io ny vovopatiny io. Tsy vaniny ianao monsieur Alanina. Tsy dia hiteny betsaka momba lahy io fa aleoko mangina. Allo? Ahoana Maia? Zany ve? Iena re? Tonga any izao dia izao. Avelako aloha laha fa arariva zany tsika miresaka. Mazoa aina tsara eo aloha lahy. Lehilahy lahy raha mbola afaka io. Tena tsy naposiko indray iny. Eny e. Izay lahy eto aloha no atao aloha izao. Dia efa tsy maninona ve raha eo ary Maia? Tsy afeniko aminao fa tena kivy aho eto e. Ahoana? Efa saika mato ny ray aho ozy ilay professeur Vaniaindy nisy fitaovany farisotra tao anatiny. Efa nahazo fitsaboana izy dia izay aloha ny zava-dehibe. Ary maninona izany tananao izany? To misy raha? Hay ve? Kika kely teny an-dalana io. Efa tia hijeranjanako aho matsy dia nikorobaka loatra. Nanao ahoana izy tato ry monsieur Naina? Angamo hita fa hena tanatsaka ty e. Elahy indray aloha dia aza mieritreritra no afaka eto e. Vahatiny lasisa no raisiny eto. Ohatra ary inona koa mba mpamiany lahy? Ay e, mba te hime fotsiny ako. Ay moa izany dia nataonao apitaka daholo ny taratasy rehetra nandehana amin'ny faliana tany Endy. Mahay ianao ka. Efa ty amiko daholo izao ny porofo rehetra. Eny hatramin'ny taratasy ny fanarahanareo tany Endy fa nomena izay nilaza ny fitaovan'ny faliana rehetra dia avy eo ihany koa mbola nidorana ny vatany. Dia raha fantatrao moa izany dia maninona? Dia ampianenjehana anao izany e. Indrindra le nandorana ny fatin'ny faliana. Ka ialahy izao eto amiko. Inona moa miprofony amin'ny lahy? Ny taratasy rehetra momba n'izany koa ary aty amiko. Ay, efa azoko sary daholo ary izaho ihany le olona tonga tatona anakorotana nasainao ny fahafantarana azy. Lazaiko aminao fa na dia olona mpanao kolokolo sy ny sisa ary dia ny ran'ny olona marina tsy avelako milatsa-datsapony izany. Hitanao ve telefony natao ambadika ito? Io alaivo dia inona no hitanao ao? Ay izany e. Ary tsy hitako mihitsy ty nandritra ny fotoana rehetra ty eo a. Kay, marary ny lohako. Dia inona no hitanao ao e? Ary inona daholo reto email reto? Sary dia enregistrement. Enregistrement na inona io e? Nataonao aretraretra talohany nandehananao e. Sofa tsy hitanao io foana io. Fa tato aposiko ary nisikiko moramora dia nalefako any amin'ny agent miara-miasa amiko ireo fa aza manafa efa tratra ianao ka tsy ho afaka ho aiza-tsony e. Oay, fa izy nareo? Tonga dia sambory avy hatrany zalahy dia vao ny fatorako. Mialana reo a. Miala daholo a. Mbay! Ampiasao herisetra rehefa tsy mainy aina e. Tsy ny herin'ny vola foana no manjaka eto amin'ity fiainan'ity monsieur Alanina. Tsy vitany karana efa mangalatra tanin'olona lehilahy sy mpanondra ny harem-pirenena malagasy. Mitsiatra ny sahazany lahy. Ary avy hatrany dia eto any anaty fiara izy e. Ty zavatra ray ity aloha tonga dia atoko akosy. Izy ty foana ity e. Ary madamo Maia ny miantso izany. Mba miangaviko amin'ny seranaina. Mba aleo aloha iresaka amin'ny vadiko farany e. Iny ary e. Tiako fantatra melo ihany koa nefa fa ny vadinao dia misy sy manara-maso any e. Indray fa tsy maninona. Allo? Alanina, fa inona mampitomany anao? Anga efa fantatrao ny vaovao? Fa misy inona? Alanina, matongera iahy. Maninona? Fa inona ty vaovao ratsy lazainao ry Maia? Maty ny zanako fa naninona e?
Andray re Raya o. Raya. Dia tsy hitanao intsony izany papa. Izy reto olona manantona reto polisy. Aza sinaniny ahy Maya. Mandeha ny fotoana fa andao e. Maty ny zanako komisera. Mahaiza mionona e. Ary maninona ho any masonao no bongo be tato ato e. Maty le namako tato am-ponjy. Zany engany ho mandram-piadanana ny fanahiny fa misy vaovao lehibe ho lazaiko anao. Inona izany tompoko? Alohan'ny ilazako azy anefa dia mifona aminao ato amin'ireny zava-nisy rehetrareny ry nanova. Azo omena tsiny aho fa tanatin'ny tsy fahalalana. Ka izao ary efa vita daholo ny fanadihadiana natao ary efa migadra miandry fitsarana ialanina sy Maya. Zany tsy haiko nareo raha nifanena tato. Efa manao ny taratasy fivoahanao zay fa na izany aza mbola mandalo fitsarana ianao. Ka hoa falsa hoa. Zany ve? Eny va. Tena faly aka. Fa misaotra betsaka anao. Okizay mba ny maso e. Ary raha ihany anao ahoana? Indrisy fa maty izy e. Andray maty izy fa ahoana ka hoe efa niteny ny dokotera fa tsy tokony mbola hanao zavatra mafy izy nefa nandeha nanao basikety e. Ary samba vo nanao an'io dia voadona sy reraka tany dia nitarika ratra anaty le izy satria tsy mbola tomombana tsara le taovanjokonao tao anatiny dia izay no nitarika azy tamin'ny fahafatesana. Tena entsana izany. Rehefa tratra aloha ny olon-dratsy dia izay ny zava-dehibe e. Izay indrindra nanova manaova foana ny mariny e. Herinandro izay no lasa nivalana fitsarana fa afaka madiodio raha toa ka mikiadra 30 taona hatramin'ny maizinavy sy ny vady tsy afaka nandevina andray akory. Dadatoa 10 taona sandray andalana mitanizaka nataony Indra ary efa itsy aloha itsy le trano raha ny filazan'ny olona azy. Efa tena akaiky fa aleo dondomina amin'izay. Odio, aiza dia olona? Salama tompoko. Saika mba hitady an'ireto olona voasoratra eto amin'ny sary reto azafady. Ato ny mantsy izy ireoko. Eny ry tompoko. Afaka miandreto aka. Iza hono zato mitady azy ao. Oay, toa nanova. Fa ahoana no nafantaranao ny tranoko? Ianao ve no... Iza ary nanova? Ao mandrosoa aloha e. Eny tompoko. Ary ao mipetrapetra. Ka ao ary reto ny resaka ao e. Mahagaga mantsy ny nahitanao an'ity trano tiako. Aleo ary fa olazaiko e. Ka izao tompoko. Nisy raha matoa atao hoe Ratoary tany Amponja. Izy io no namako indrindra. Tantarany daholo ny fiainany dia hitanao ity sary ity? Ao e. Ity no nasainy ateriko rehefa tafavoaka tany Amponja. Jereo ity sary ity dia misy anarana ao ambadika sy lohan'ity trano ity. Ao e. Nanova? Anarako sy ny anabaviko ity.
Raha azoko tsara dia ny reninay izany no nanome an'ity. Nigadra hono izy fon'izay mbola kely saingy tsy mba navelany dadana mangy teny izay. Ny antony dia tsy te hanome areti-po anay ho ny dada. Dia aiza izany neny? Mbola any? Vao maty tamin'ny herinandro izy tompoko. Andray? Dia maty ve neny? Tsy mbola taroako akory izay tena endriny. Neny a, nahosa iny tsy mba niaina ny tena fitiavanao e. Mahereza tompoko. Eny, misaotra nanova. Misaotra fa nahavita niraka nampanaoviny anao ianao. Anontany ny fahasanana andevenana azy dia hiantso ny anabaviko mba hamrana azy. Fa ka zavatra vetivety ho anao aloha e. Eny ery tompoko. Izay ny dia tafaveriny. Raisy ity zavatra mifono lampo ity nanova. Fa inona ity? Iny ny sisa lavenina tamin'ny zokinao rehefa avy nanaina ny taovany. Lave mipaty iny nanova. Afaka tehirizinao iny ho ataonao fahatsiarovana ny zokinao. Saika mbola hiantso anao hanome an'iny kay ianao no nasisiky ny razana tonga tatiako. Tao amin'ny alanina no nahitako an'iny. Misaotra tompoko. Dia sisa no hatsiarovako andriry zoko malala. Tiako fotsy mandriam-piadanana ny zokoko. Fa tia marina misy taratasy. Mbola tsy nivakiako ity fa hoe raha ho avy ny andro iray hianaoko aminareo sanaky nendran-toary dia omena anareo tia ka vakio fa saika adiniko. Aiza hoe? Aleo ary vakina e. Ho anareo zanako menadà. Manantena fa mialohan'ny kibiny maso dia mbola avy danoratra ho anareo aho. Isaorako izany nanova fa izy no hidondra ty taratasy zanako menadà. Tsarovo aty anareo foany neny na dia tsy dia afaka nanome fitiavana ho anareo aza. Tsy vidiny ho azo fa noho ny fihetsiketra voatandriko dia aty ampondra no mamarana ny fiainako. Indray tsara ianareo dia aiza mifankaty. Mino fa mbola eo tika any an-danitra any. Velominareo nendran-toary any. Neny a! Neny! Neny a! Tianao foana ihany koa izay e. Malagasy FM nanolotra ho anao teo ny taovanjokoko. Fizarana faharoa. Tantara nosoratan'ny Zoda Razakasoa. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Angolapity, Irina Sandra ary Sara. Miaraka tamin'ny Nanjao Fahendrena Rairindinina. Nandray fotsiny nandrindra ny lafiny teknika Fanamby Nanatontosa Rotsy Fiavana.